Ataondray mitodika sy indray mijery dia somary misy tsy fifanarahan-tsaina be eo anivon'ny samy mpanolon-tsaina ny tanàna ity. Tsy fantatra tsony hoe iza no mpanohitra, iza no mpanohana, fa raha ny isa no tokony voaka dia maro anisa hoy isika ny hery fanoherana eo amin'ivon'izany tanàna n'Antananarivo izany. Nefa ny zavatra misy ankehitriny dia maroko mba tsy lazaina hoe mety betsaka ny mpanohitra no lasa miandany amin'ny fiarahana amin'ny mpanohana tanàna n'Antananarivo, zany hoe nikorotana tanteraka izay filaran'ny fisany ao amin'ny isa ao amin'ny tanàna n'Antananarivo izay ho an'ireto mpanolon-tsaina ireto, ary dia ho an'ny mpandinika dia tsotra ny dikan'izay vaky ny ady eo amin'ny samy mpanohitra, satria dia lasa nisy niara-dalana zany amin'ny mpitondra ny mpanohitra, ary dia nianjaanja reo teo ireo mpanohitra izay nijanona ho mpanohitra. Hitantsika moa hoe anahoana ny toy an'ity, satria dia nisy fifidianana nandeha tao anatin'izany ka izay no nahatonga an'izay fahavakisana sy ny fahitanan'izay tsy fihetezana teo amin'ny ivon'ny samy mpanohitra izay. Nahitana fivadiam-pitokisana sahady ny sasany tamin'ireo mpanolon-tsaina avy amin'ny fanoherana ao amin'ny tanànan'ny Mahajanga. Mpanolon-tsaina avy amin'ny vovonana firaisan-kina izao ny Vatibelirano izao ka nitarika ny mpanolon-tsaina namany ifedin'ny filoana tolotry ny Irmara. Olona tadilalana ahafahana mahazo toerana ireny hoy ny fanehoan-kevitra Rivorakodivao manoloana izany. Tsy resy lahatra akory ny amin'ny foto-kevitra ijoroana fa mila toerana ka niala tao amin'ny hevitra ny fanoherana rehefa lany ho mpanolon-tsaina. Amiko reny dia mercenaire iziko mihitsy ny teniko. Zany hoe nitady lalana izy tsy resy lahatra izy zany, tsy mpanohatra izy, fa nitady lalana izy hoe iza ny andray anay ao anaty lista. Mety tsy ho lany mihitsy izy tany amin'ny lista hafa, fa zay to anaty firaisan-kina zany dia nandray azy team izy, HVM izy, hafa izy nampidiriny hoe team liste ny firaisan-kina antsika eto Mahajanga, ary anisan'ny olona arany reny matoa lasa conseiller tao fisiko eto zany fa tsy hevitra fa ty amin'ny antoko ny team ny HVM zay ny resahako aloha, satria reo ny anisan'le telo zay lazaiko hoe mercenaire mihitsy mitady toerana. Fa dia aminay reo dia tsy mahazo miteny intsony ary tsy ekeny intsony itenan'ireo amin'ny mampampanohatra azy, indrindra satria anaty liste HVM izy ny lany dia tsy ny HVM mihitsy akory no ny Vatibelirano ka andeha anohana amin'izay hevitra tsy mahomby hoentin'ny fitantanana ny tanànan'ny Mahajanga. Tsy maintsy akafafepetra zay. Ivadika eo amin'ny raharaham-pirenena isika anohizantsika ny fampahalalam-baovao ny toy ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fionana an-tampon'ny gouvernemanta maneran-tany natao any Dubai. Nisehatra ny fizahantany indray no nasiana resaka tao anatin'ny izany tamin'ny andro omaly iny loha hevitra hoe inona no miteraka sakana ho an'ny hoavin'ny sehatra ny fizahantany. Nasongadin'ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara tamin'izany fa i Madagasikara dia kontinanta afrikana manana ny hoaviny tsara amin'ny lafiny ara-pizahantany. Tafiditra ao anatin'ny ny andry fototry ny fampandrosoana faharoa sy ny lahara-pahamehan'ny fanjakana ihany koa ity sehatra ity, tanjona ny ametrahana ny Madagasikara ho firenena tsy manapaharoa amin'ny teboka iray io, nandresy lahatra ireo mpampiasa vola iraisam-pirenena sy ao Dubai ary Émirats Arabes Unis hitondika aty Madagasikara. Arak'izany ny filohan'ny repoblika nandritra ny kabary izay nataony. Antenena fa eken'ny kafy amin'izay ny ahafahan'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina mandray lalao iraisam-pirenena. Natsaina avokoa ireo fepetra rehetra napetraky ny kafy hoy ny filohan'ny FMF Alfred Andriamanampisoa androany. Tonga nitsidika teny an-toerana ny avy amin'ny FMF ny ministera miaraka amin'ireo solontenan'ny kafy mijery ireo fanamboarana sy fanavaozana rehetra natao mba hatrarana ny fenitra iraisam-pirenena. Nanomboka omaly ireo solotena avy amin'ny kafy ny tonga teny Mahamasina ny farana androany andrasana alohan'ny 10 febroary izao ny valiny fankatoavana avy amin'ny kafy ity hoy ny filohan'ny FMF. Tanjona ny hoe eo Mahamasina no raisana ny Centrafrika amin'ny fifanitsanana ny mondial 2026 ho ataony volana maritsa ho avy izao. Efa le points rehetra zay ataontsika hoe majeur
mialatsiny ny teny baiko efa vitatsika daholo andia zavazavatra kely madinidiniky kely sisa mampisazy sy sisa fampahafantarana ny olona hoe atiny ny fidiranao rehefa tonga ny dieny zany sisanao ampianarin-jareo ty hitantsika hoe 8 points zay le resako teo tamin'ireo satria na mampiasindreo fa vitatsika ilay 8 points zay lehibe indrindra tao anatin'ny kianja andia minao fangamba ny tokony amin'izay kosany mba azo ny zany location zany kianja koany fahadimena folo ny volana février febroary ty any dia tokony fantatra zareo mety raha miandro kely dia fahenina folo ny volana febroary satria andia ray volana alohan'ny maty satria dia afaka ny kafe ny visemina amin'ny terrain rehetra zay ataony amin'izao fotoana zao dia miverikely an'le caméra sy ny masoafy izy zay ny ataony sisa rehefa zavatra mandindinika sisa ny hojerevany androany ariva mety adiny loatra telo izy mijerezay dia manao rapport amin'izay izy mankany efa ampirinasa tanteraka ihany koa ny mpanazatra ny ekipa-pirenena amin'izao fotoana izao mitady ireo mpilalao andrafitra ny Paris. Manana ny fahaleovan-tenany tanteraka ihany koa ny mpanazatra amin'ny fifantenana ireo mpilalao ho iatrany ny filohan'ny FMF. Asa dia miasa ny mpanazatra amin'izao fotoana izao ary vavapesika tamin'ny Kizomany avy amin'izay baolina Nantes izy jery amin'ireo Bordeaux manotety zany amin'ireo Ligue 1 sy ny Ligue A izy amin'izao fotoana izao dia mino fa rehefa tonga ny fenetra dia hitatsika fa efa misy maromaro ireo joueur zay hitatsika hoe atao tsy ilay hoe tsy manana club sy ny sisa fotsiny manana club daholo ary club ambony any Europe izy ireo dia hitatsika ny ireo joueurantsika ireo rehefa tonga ny fenetra ny tena koa moa tsy technicien fa président fédération dia mino fa technicien no mahita an'izay ny entraîneur tena napetrakantsika mihitsy hoe izy no entraîneur ny équipe nationale malagasy ny ekipa-pirenena manana tena ataontsika hoe ny fahafaha amin'ny rehetra ny fametrahana amin'ilay fanao zany amin'ny resaka environnement resaka voalohany indrindra zany radio lesy dia mangataka amin'ny mpanao rebasement mba tsy hamoaka sary ny Facebook ahoana tsara ambleo ny hazo dia aza misy manao selfie le manatsatoka maka sary iny mihitsy dia tsy maniry ambleo ny hazo manahirana amin'le communication mankone zay ny radio tena mifampiresah tsara satria tsika zao rivotra zavatra neritreretiko nandritra n'le ahoana ozy raha ino ny lalo hoe misy zandry anankiray zaho izy nanomboka tany amin'ny klasy terminal no namboly azo tamin'ny toerana anankiray foana lay de firminal le reky zao le ry efa betsaka minal de ao amin'ny toerany foana izy mamboly azo le sekoly io fa hatramitsika amin'ny teny zao mbola tsy mahita azo mijoalajala efa 20 taona lasa zay ny zavatra ataotsika dia tsika rivotra efa mpaporisika zany kely ty tsisy aoka izy toerana ambolen'olona tena manao asa n'le mamboly mba ireo boisena n'le firenena avy ireny service civique miaramila miaramila anatimapolo mandeha manatsapoka hazo dia io mandray karama izy raha maniry tsara ka amin'izao fotoana zao zany dia misy ny tanjona ny anamaitso ndray ny Madagasikara misy resaka vola hono anampy atsika amin'izany anamaitsoderamboresaka famatsy vola sisisa ltytsika carbonetra zany ireo le resaka le ataony amerikana sy ny SAID amin'izao tsy hoe koa hoe miroboka anatina resaka polémika fa ny tsika tsy maintsy financement sa hoe financement amleo ny hazo dia mankina itsika io izy mba manamy fahasairana antsika nefa mandeha manampy olona ry manome fanampiana olona ry mbola manahirana koa non pas bancal miditra amin'izay tonga dia manioka nampiana tsy hitakory zay fivoarany lelika maty ka misy hono firenena anampy atsika amin'ity fanamaitsoana any Madagasikara ity tsika raha tena otranako manan-kevitra ohatr'izao aloha saoko zay le firesana ty misy manampy dia ty financement ty tsaotra atao fotsiny raha izy fa zatataraina tsony satria tena manahirana anatin'le izy dia izay miady hevitra tsika amin'le SAID le hoe mitsahatra sy le financement américain lesona be nge le izy dia manahirana satria andro ny radio androany moa ve radio rehetra manana ny tongotra mijoro tsara
dia manao an'lay asa amin'ny maha radio ny radio tsika angely ty zany ohatran'ny mécanicien ohatran'ny resantsika teo mihitsy koa rehefa ao anatin'ity asa ty moa avy eo atao ady hevitra momba ny radio partizane na hoe mandeha momba ny aty sy momba ny aro manao professionnalisme anatin'ilay radio moa ave isika ao anatin'ny rivotry io andeha hitantara hoe inona dolo ny antony nampijanona ny kitoana maraina sa itsika miteny an'izay tsy olana mbola resahako zao ohatra hoe tao anatina télé anankiray nanao fandarana ao anatin'ny vaovao zay tena farany zay be mpijery mbola isorako io télé io afaka resahana aveo fa maninona no mijanona izahay za Francis Rajao tamin'izay fotoana izay janona inona ny antony atao anatin'ny rivotra inona no mahazo antsika ao anatin'io dia omeko vaovao kely nareo amin'ilay Vevio dia fandarana radio amerikanina mitovy antsika misy no Goldberg ao anatiny izy io efa elo io resaka eo aloha zany fa mafana foana io novidiny Elon Musk io fandarana io tsy afaka nandamy mihitsy ny tompony satria 900 millions de dollars ny vidianany azy inona ny vidianany azy zay lesany ao anatin'ilay izy be PNP iny ho ajanona le tena danja be le hoe danger mondial en communication satria zay resaka le nataoko toy zay ilay zay dia manome kely le siako olo vetivety nivalin'ny baolina tamin'ny Maly Monaco Benfica raino tsy misy Benfica nandresy Celtic sy Bayern rono ray Bayern nandresy Feyenoord sy Milan ray Feyenoord nandresy dia Borussia Atalanta Bruce ray Bruce nandresy dia fahitantsika moa reny tamin'ny talata reny Dortmund nandresy ny Sporting telo tsy misy dia ny Real de Madrid sy Manchester City ao moa namana iantsa zay safosafona ny lamosany lala izy dia miandriny amin'ny talata sy larobia indray raha ohatra ka io idirana lalindalina ho ale am'raha iantsa panakanto anankiray dia tenentsika hoe tsy satria lala ho tenenina voalohany idirantsika lala izy hoe nahoana ny mpanao asa tanana indrindra fa ny mécanicien no somary tity kely dia ndresaka mitsamona teo moa zany misy hoe ndresaka teo zany dia fanakalevitra teo zako hoe matetika hoa zany le olona nidiram-bola be dia be dia memiena le client no ny antony maro samihafa mety hoe tsy fananam-bola mety hoe niova fiara izy tsy hay dia mba hamenonany iny le banky iny dia lasa tsy maintsy mampiasa atodoa aloha dia mangalitra eo mpangalitra eo fa misy indray lay vao manomboka izy vao manomboka mihitsy tonga dia mokamoka fatratra hery ana zany tiako tenena fotsiny riko anatin'le resaka hoe mécanicien hoe misy olona anankiray ohatrany hoe bandibandy kely tanora hiditra anatin'ny sehatra mécanicien tsy voatery ho fetsifetsiny zany mécanicien zany rehefa milay ho ainao dia tonga foana tena za zany tena tena zany hoe mécanicien fetsifetsy tity kely vao hitsofoka ianao anatin'le asa tena tsy voatery ho fetsifetsy raha agnaty tsy hoe fetsifetsy daholo mécanicien afaka manao zavatra ohatr'izay zany ohatrany hoe afaka manao zavatra milay ny olona kosa raha ny mécanicien anankiray rehefa madio kilalao madio kilalao ary io tsy mety mandeha vidy pièce ohatra le mécanicien io raha tsy miaraka aminao tompona pièce tsy maintsy ndanao izy ianao sy le izy angely ty le nitantaraiky teo miaraka taminy any za mividy alizy fa rehefa midinao amban'le tomobile izy tsy apetany le jeu de main de jeu de vilain le ka zay misy teneko zay tiako tenenanao raha miaraka aminao vidy pièce izy ok azonao mifona ty mécanicien ty sava ty izy ary manoranao atsoato fa tsy maintsy misy inany any anao fona ao ohatran'izay nyriko zay hoe any amin'ny takotakina kely ny solony le pièce enonao le enony le feona motera taratataka aniny io izy izy dia vidina amin'izay ny aniny iny fa misy zavatra tsy tokony maninona lazay fa tsy mety daomanana koa ty manana daholo ty mahatonga nanana dia vidinao daholo izy fa iny any no averinao rehefa aveo le vidinao tazominy any aminazy ohatrany ny any sasany dokotera sasany sy za manana électricien anankiray zay kotofetsy le ry kotofetsy satria nahoana kotofetsy izy satria raha tsy mandeha ny klaxon dia le klaxon fijeriko azy raha tokony izy mety maty le zavatra le boribory le fampikasoko le tsindrin'ny volant iny fa anazy tonga dia hafa mihitsy fidiana fil 4 mètre am'le menamena dia 4 mètre le maitsomaitso fa tonga dia solona bouton etsy ty le lika fa maninona tsy amboarina le ity le voty atao adaptation zany
lasa salala am'izany daholo ny fiainan'le ry rehetrarehetra allo ataotsika directry lasa taratra le fiainantsika mihitsy taratra fiainantsika mihitsy hoe le asana mécanicien zao simba n'ilay tontolon'le fahasairanana sy le fetsifetsy le tontolon'le izy mihitsy satria jereo tsara amin'ny akapobeny ataotsika réseaux sociaux fotsiny miresangy mécanika ao anatin'ny Facebook fa tonga de eo mihitsy za efa tratra tsy mantoko mihitsy de le tontolon'ny mécanicien rehetra mihitsy ara image tonga de manana ratsy amin'ny opinion mihitsy hoe ty mécanicien tray ohatr'izao de le tena le manao sérieux lasa tsy mety jereo na nyresaka tsy mécanika ary fa nyresaka ohatra le plomberie le tenintsika teo jereo nyresaka fanamboarana trano ny resaka fanamboarana électricité ao trano ny resaka zavatra atao rehetra ohatra hoe misy olona manambola ataoko ohatra ihany le olona hoe manambola izy ty andafy ty mandefa vola 2000 euros isam-bola nisy anamboarana trano de rehefa afaka rotaona izy tonga any am'izay hijeren'le trano nasaina anamboarana de ratsy be zavatra nataon'le olona le any na io havana na namana de lasa simban'izay le fahantratsika izay ka ao anatin'le fahantrana mihitsy le problème le fahantrana le firenena lasa misy hoe zay fetsifetsy ihany mahazo vola de lasa manao fetsifetsy daholo fa raha resaka mécanicien indray le mitondratondra olona ray na roa le mampiasa an'le olona koa satria raha tsy hain'le anankiray le izy de mitondra an'le mahay an'iny izy de lara mijery ohatra nara mijery tena tsy haiko aloha de tsy haiko le izy de matoky fotsiny de tena tsy maintsy matoky an'izay fahatokisana aloha de le izy koa nefa ao anatin'ny tontolon'ny tomobile le tomobile n'le olona efa ratsy ny réservoiran'le olona efa ratsy de jereo tsara ny polémika amin'ny resaka maka lasantsy tsy hoe mangalatra daholo ny pompiste ary ny mécanika ny pompe eny amin'ny lasantsy efa sarotra angalarana re pompe efa électronique efatra amin'ny contrôle ny fa manaova resaka polémika momba ny fakana lasantsy eny amin'ny station ange fa ny 90% ny olona miteny hoe mangalatra ny pompiste zay zavatra tsy ekeko mihitsy raha isahako ok yo ia zany zavatra zany moa zavatra iainantsika am'izao fotoana namatsika moato zany lasa tsy mahatoky le mpanao asa tanana intsony mihitsy zany ny olona neny mécanicien calcul le faraky voalazako tamin'ny anina teo hoe resaka anina hoa io hoe niditra be vola de rehefa aveo miaina de mitady any amin'ny zavatra hafa fa ao anatin'ny fonosana aloha misy olana indray ny radio tamatafy sy tsira be mba jerena kely zany any misy olana kely zany romika tamatavy sy tsira be hoany de atoko ny namana maneho hevitra misy ohatr' zao zany le tantara hoe teny amin'ny sisisisiny te misy rangamana-karena be le vidy tomobile tsara be izy de avidina tsara be tsy nety velo io tomobile io de natsona daholo le mécanicien tena miseho amin'ilay teo amin'ny tanàna fa tsisy navelona le tomobile de tena tsy mainininisana izy zao ny fahaloha etsoko mécanicien ny Antananarivo de tonga tany mécanicien avy teto sy électricien de mpivava be am'izay le olon'ireo hoe lesany avy Antananarivo miseho mahay rehefa tsy velona ao de tapahana ny tanàna la vonona ela de izy mitsamo ndana mandeha any daholo nareo de voaka am'izay de nitizara de vo nidin'le roa zany le garage reny am'izay ry andriam-boalavo rakotsonina maromaro de rehefa aveo am'izay de tena tonga de le bande reo voalavo io narahana am'izay zatra rehetra voalavo ino hoan'ny voalavo daholo ny fil ao de ny vidy fil zareo de soloany zareo ny fil tena de nitenenina am'izay le ramose hoe mba velomy am'izay raha de velomina de velona le izy niala teo amin'le tanàna daholo le mécanicien rehetrarehetra de rehefa mitenenina am'izay hoe de ohatrina zany volan'le de hoe frais anay amena de zay mba fonina omena anay fa zavatra resaka voalavo vonovono io voalavo atao anaty garagenao de vita fa voalavo ninana an'io fa ozy zao le ramose hoe tena ohatriny tena io zany coffre io de sokafany de ohatrina vola de alay vao zay alay lisany de alay vao zay alay lisany afarany de ny tiana tenenina zany de zao hoe misy ny olona manao ny asany ary asa tena hoe amby fo de ohatra zany koa hoe zay ny antony ny anarako ny resaka faherinaratra le mikitikitika kely ao an-trano satria ny antony manontaniana zala zany izy rehefa nianatra fa le raha fozako tsinona mahay be de mianatra taminazy tamin'izany ny olana tsinona de zao tsy mandeha le sy te interrupteur ty kitikitiany kely le 75 000 tena sereke zany de apetako lesy le ampoule fa tsy mirehatra ihany ty fa inona ny antony eo izy de jerero ay le izy ka misy fil vao anatiny de apetandray le izy de 50 000
leo be afariny le nde mba inarako an'ty afa ty ve de tsy ho haiko efa rehefa le tena le hoe le ngeda be reny moa zany misy karazana olona aloha le izy erika vitanao le izy aloha fa raha ohatra hoe le olona tena mahay manao an'le izy de ataony hoe herinandro eo manao anazy installation électrique ary manontolo fa raha ianao manao an'le izy a ray volana le izy eo ihany de ianao angatakandro foana isaka ny 9 minitra alo ndray rapitso ataoko ndray rapitso ataoko fa tsika zao mieritrany mitena zany hoe resaka hoe mécanicien resaka fiara fa tsy haiko raha honorara rehefa natsikatra fa amresaka moto koa zay le ka lasa be de be loatra hoa le manao an'le izy de tsy hainao tsony zany ny moto eto Antananarivo ny resako beda efa beda be zany hoe misy beda be zany le marina ke le tenin'ny honorateur antsy miasa ao amina le olona de mahitahita rirankely izy de manangana ho anazy ery ananiny ery nefa zavatra tsy azo ny atsaina mihitsy a misy zavatra hafa toko mbola ho inarany any amin'ny lalo fa misy zavatra hafa tsy mbola tsy hainy ao mbola tsy hay fa de zay le mahasosotra amin'izy ireny manko de le eo am'izay le hoe mbola tsy tena ampy ngy le traika efa izy io misy fahaizany de misy traiky fahalaina misy fahaizana le izy mahay a le bandy ohatran'le niteneny ragoto teo hoe mahainy le bandy io daholo le izy na telefôny na raha sainao kitiany de hainy raha simba tsy mandeha misy le radio mividy pile vaovao taloha hainy le bandy manamboatra an'io radio io fa le atorokolona am'izany ianao hitanao raha vao hiditra eto amin'ny vita soa ianao de misy rangaha lehibe iny mipetraka eo amin'ny sisy teo amin'le fidirana makaty amin'ny sosolona hitako rangaha le misolomasy io hoe tao zay radio entinao fa mahay le ny radio anao de hoe tao zavatra elektrônika anao de asaiko kitiany io fa mahay izy anao nge gagara mahita anazy eo fa ino moa zany nataony eo ohatra nianatra hono le rika tsy nianatra nianatra fa ino nano ataony atoroko anao zavatra ataony any amin'ireny le orinasa lehibe eto amintsika le mpivarotra elektrônika reny misy défaut d'origine de vidiny le riny ao vidiny le ry ao reny zany hoe raha ohatra hoe tokony hoe 250 000 ohatra ny vidiny de midin'le olon'reo 100 na 125 de vidiny le ry de amboariny de aloha nitako feno radio be ao anatin'ny trano le feno radio dioro kely de maneny tena magaganangy de zao mahay momba ny resaka solaire le ry io rangah io za inan'izay ny zao ny olona de fen'olona ao am'le ry anamboatra fa zange gagy za raha hoan'ny fera sodeanahitako an'zay fa rehefa le miasa lada reny de fenao de alefa mafy eo le izy iny le alefany eo iny zany mpanaporofony fa vita iny de alefany eo le misy ny marina ny teniny anao raha misy ny olona manana fanomezam-pahasoavana tena zay mihitsy izy de hainy daholo io rehefa kitikitifa izy io raha sokafany radio de misy sirokiny zavatra be dehibe zany hoe misy lalana zavatra hoe lalana zavatra maromaro ohatrany namany dadanay ty naman'le dadanay zay mantsy no atsotsoana rehefa bricole tao amin'ny tanàna ainy daholo le zavatra rehetra io fa ny anarana ny olana ohatra ny azo zao ny circuit intégré lazay fa soutien degré maty le soutien degré fraxistor transistor fraxistor tsisy problème mantsy zareo misy olo izy ren'olo reny ny velona ny ambanivohatra ary mahavotra ny olona ny ambanivohatra misy mahatsara vita ny ambanivohatra de hoe pièce maty ty pièce ty